Jaona toko faha-efatra amby folo. Ny nampiononan Jesosy ny fony mpianatra sy ny nilazany miamin'ny fanahy masina. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataona iahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: Izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, aseho ianay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: Izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho, Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Tsy mino va ianareo fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho hangataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo hokamboty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no ho tiany raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe: Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary hanka ho aminy izahay ka onona ho aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izaho nilaza taminareo hoe handeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao
nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray ary araka izay nandidininy ray aho dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto.